Kity mandeha magoa zany fa zavatra tataty fikotana zany tahiry olona voaka amin'ny zavatra tsy mety sy vahodana zany sosika le manao fanakianana sy ty fomba mivoaka anao manana lapa démocratie anao manana radio anao fa somary ndesina endrikendrika dia ikotana fa zay kosa dia ampafantatra ny vahoaka malagasy hoe ianareo no manakorotana satria ny olona tsy tokony atao ohatry zao liberté filaminana zay tsy manakorotana zay azafady fa tena enao kosa ve ny tena zany zay manakorotana assemblée nationale manao vote zao lalany mizara roa tanteraka ny fomba fijerin'olona ny toejavanisy teny Magrobe Oririka manoloana ny fanakanana mpitandro filaminana ireo avy amin'ny vovonana firaisankina hanao fanimpom-pivavahana sy fitsofandrano an'Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha ho kandida ben'ny tanàna Antananarivo. Ny mpanohana fitondrana mahita fa tsy misy afa-tsy anakorontana ny avy amin'ny fanoherana. Ny avy amin'ny fanoherana kosa mahita fa ny mpitandro filaminana no manakorontana ary manaiky ataon'ny fitondram-panjakana fitaovana ambolikorontana eto amintsika. Ny voaka tamin'ny fahangina ny Nicolas Randrenasolo sy ny bavambahoaka voafidy tao Betroka izay lany tamin'ny anaran'ny tenany manokana ary ankehitriny ny safidy ny anohana ny fitondram-panjakana izay tareny filoha Andry Rajoelina. Mahatsikaritra i Nicolas Randrenasolo fa manakorontana izy ireo avy amin'ny fanoherana. Efa era malala ho izy avy amin'ny fanoherana izy ireo ka tsy maintsy mitady fomba rehetra anakorontana anohitra ny fitondrana. Hita miariary ho izy fa ny fikasana izy ireo eny amin'ny Magrobe Oririka dia tsy misy afa-tsy nitetika anakorontana hanome saina ratsy taonany vahoaka idina an-dalambe. Ho an'ity solombavambahoaka ity manokana dia mila fitoniana i Madagasikara ka aoka tsiditra amin'izany korontana zany isika indrindra fa ireo avy amin'ny fanoherana. Tsy ilaina intsony ny fanakorontana ho izy fa efa ampy izay ny fijaliana iainan'ny vahoaka ankehitriny. Fa rehefa fa volovolona ireo fa hainareo fa mpanoza ny asa zareo tsy misy mitady hirika fotony zareo zany izy nao anaovana fanakorontana fa nanany fatako Madagasikara mila fitoniana na mpanapolitika fa mpanapolitika ianao raha tehitanao fa amin'izany voaka malagasy mandany Rajoelina eke 5 taona ihany raha amin'ny lalampanireo na roa mandat fotsiny tokony ataony avelao tranquille izy ianao ny asa satria raha ohatra ka anao manakorontana anazy azinao victime le voaka tsy vitany voaka le victime azinao manana excuse ny mpitondra eny korotananao ke zay avelao izy asa diotasika io izy rehefa avy eo zay ihany ny zavatra hitako fa raha ohatra ka anao milaza hoe tsy eny voaka malagasy anao mpitondra anao le voafity anao tsy lahara-pahamena misy ny tarikona dia andana be amin'izao fotoana zao amin'ny situation isika zao zany le voaka sena politique nedala ny hevitrin-dreo zay hanao zay zavatra zay fa ny aiko dia mitao zareo hoe sy vahodana zany sosika le manao fanakianana sy ty fomba mivoaka anao manana lapa démocratie anao manana radio anao fa somary ndesina endrikendrika dia ikotana kity mandeha magoa zany fa zavatra tataty fikotana zany tahiry olona voaka amin'ny zavatra tsy mety sy vahodana zany amin'izao situation isika zao mizany voaka madinika fanapolitika ny mihinakany député reny mandeha vola isam-bola foana. Raha ny eno sy nanaraka ny fifamaliana teo amin'ny maître Anitra sy colonel Todzy Rawil John dia mahita tsara fa nitonona ireo mpitandro filaminana indrindra fa ny zandary ho mpanakorontana i maître Anitra sy ireo avy amin'ny fanoherana na vovonana firaisankina. Ianareo mpitandro filaminana no mpanakorontana ho i maître Anitra raha ny fampiresaka tamin'ny colonel Todzy Rawil John izy. Efa fantatra mazava fa hanao fanimpom-pivavahana sy fitsofandrano an'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Antananarivo no antony fivoriana eny amin'ny Magrobe Oririka. Dia mbola sakatsakanana ihany dia tadiavana fomba rehetra hanakorontana ny vahoaka izay manara-dalàna tsy mandroba ary tsy manao ninina. Resaka fifanajana ny atanaovana taratasy afaka tsy nangataka mihitsy zay afaka tsy nangataka satria propriété privée na inona zavatra misy ianareo izay asaina mandeha miambina ny tanàna sy manakana ny olona sy toka zany zao hoe tsy ara-dalàna satria zay tsisy ny teny mihitsy dia irotaka zay na hitady olana ina tsy zay rotaka be madame lasa lavitra be lasa lava be dia fanatanterahana ny zavatra voasoratra eny atao le zavatra nareo fantatraiky hoe misy ny taratasy iny fa zay kosa dia ampafantatra ny vahoaka malagasy hoe ianareo no manakorotana
satria ny olona tsy tokony atao ohatr' zao liberté filaminana zay tsy manakorotana zay azafady fa tena enao kosa ve ny tena zany hoe zay manakorota assemblée nationale aleo tena difficile zay zao tsy makany Ambojatova zay tsy makany amin'ny esplanade fenona mpitandro filaminana eny eto naneto azonareo tsara ny encadréanay le izy marina fa misy olona lehibe nareo anatiny fa izahay te ampafantatra le vahoaka malagasy fotsiny hoe le fanakitsakanana ohatra zao tsy manaraka ny lalàna tsy manaja ny zony tsirairay andeha hivavaka zony andeha hivory ao anaty toerana propriété privée zayka mitovitovy amin'izay ihany koa ny fanehoan-kevitra ity mpaneho hevitra politika anankiray ity hoe ny mpitandro filaminana no manakorontana mitady zay fomba rehetra andrangitana ny vahoaka andrangitany mpomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo mpanaradia azy atao zany rehetra zany ho izy mba hatadiavana hevitra anakanana ny firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna Antananarivo fa raha azo natao moa zany dia sakanany tsotra zao i filoha teo aloha Marc Ravalomanana ankehitriny izy ireo dia mbola mandrangitra ary mitady kendritohana anakanana ny firotsako fidiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana arak'izany ny mpitandro filaminana no mpanakorontana ary izy ireo no manaiky ataon'ireo mpanao politika ho fitaovana anakorontana eto amintsika atahorana sao dia tafaverina angamba président Ravalomanana ny zavarataony zao dia fahitantsika hoe misakanana tsotro zao enceinte privée zaina fa tsy nahazo alalana tsy ara-dalàna dia tsy maintsy manao fomba rehetra izy anakanana an'io ohatra ny manao fiantsina kely ihany satria raha miziry mitariky olona teo Ravalomanana efa varavarana ho an'ny mpitondra zay nafoanany le dossier de candidature ny président Ravalomanana manao fomba rehetra izy mihitsy zany miprovoqué ny mpanotra fa tsy mipanotra ny provoqué io misy fandraisana ihany ohatra amin'le fepetra iraisina tena mifanotra amin'ny fepetra tokony atao anarenana firenena araka ny fanaratsika teto dia somary mazamazana ihany ny afatra nampitaina tamin'ny mpitandro filaminana indrindra fa tamin'ireo mpanao politika sy ireo vahoaka olotsotra noninona no ny tsy fandriampahalemana et0 indrindra fa nalaza tato ato ny teny Anjozorobe, Ankazobe, Sakara, Toliara sy ny toerana maro hafa nefa eto Andrenivohitra dia ahitana mpitandro filaminana tsy manao ninina afa-tsy ny miaro ny sezan'ny fitondrana tafita tany amin'ny mpitandro filaminana tsara ireo afatra mafonja maro samihafa izay fanaratsika teto ndao virinantsika ny fanehoan-kevitry député Nicolas Randrenasolo na dia eo aza ny fanohanana sy fiarovan'ny fitondran'ny filoha Andry Rajoelina sy fiarovan'ireo mpitandro filaminana izay miaro ny sezany dia tsy maintsy nyteny kosa izy manoloana ireo tranga maro samihafa indrindra fa tsy fandriampahalemana any amin'ny distrika izay misy azy araka nambarany moa tsy Anjozorobe irery ihany na Ankazobe na Sakara na amin'ireo toerana tsy mandry fahalemana irery ihany no tsy misy fandriampahalemana fa aty Betroka ihany koa indrindra fa distrikany Betroka Ray Manontolo araka ny nambarany moa mirongatra dia mirongatra ny famonon'olona fanapahando famonoana sy fanapahana ny lohan'ireo zaza varira ady tany halatra sy ny sisa efa mampiteny mona ny toejava-misy aty Betroka ho ity solom-bavambahoaka ity fa tamin'ity fanehoan-keviny ity dia tsy nampiseho mihitsy izy hoe manana olana amin'ireo mpitandro filaminana marobe miaro ny sezan'ny filoha Andry Rajoelina aty Andrenivohitra ny azo manokana dia miantso ireo mpitandro filaminana ankoatran'ireo miaro ny sezan'ny filoha Andry Rajoelina aty Andrenivohitra izy mba efanome tanana amin'ny toejava-misy any amin'ny distrikany Betroka mariana fa misy mpitandro filaminana any ho izy fa be kolikoly mpanao risoriso any ka tsy misy fandriampahalemana azo apetraka any amin'ny faritra Betroka izany antsoavo izay ataony zany dia miampita amin'ireo fanjakana foibe aty Andrenivohitra Madagasikara Antananarivo aminay Betroka dia mampiteny mona le izy satria vao malomaly telo andro lasa zay dia misy olona telo mianaka be zao namoiny ainy no mietraketaka tsy matao tody papany sy mamany dia ny zanany
taloha zany amin'ny commune Sonana zay agnatintsika Betroka ihany koa ndro metona koa misy olo ataka amin'ny armée avec halatromby sy vitan'izany misy zazavarira tapadoha sy vitan'izany olona angalarina ny basy vonoina any ambanivohitra aby lazako anareo zao ambanivohitra dia efa miezaka miaso ny tompona andraikitra mikasika an'izany zahay zany satria misy tompona andraikitra ao anaty filaminana zany izinao mila jerevana manokana zany hoe tompona sonana amin'ny toerana zany sady diso concentré misaka kolokolo foana nefa hatram'izao zay mosy mahazo vany mafapoko dia eo zany mahatonga anakay zany hoe manao ansoafo amin'ny tompona andraikitra ambony ety maefa hoe mba zere vokareo Betroka eo satria mampiteny moana zavatra efa nihaina ro saka sadahalo na hoe akatabatitsy atao Betroka atao fa zao miokatra indray mandeha zany any ambanivohitra any andrenivohitra misy ihany fa anatra botiboty nisy fahatonona ihany koa atao zany reo atao zany mbola sisy résultat hoe aiza atraiza zany ny valin'io famonoana olona maromaro zay zavatra misy passé Betroka zany sisy suite na tonga fahatonona zao vo maromaro zao ny resaka tany dia sy afapotany amin'ny fitsarana le olona dia fanampin'izay nanaraka ny fizotrany toedra raha teny Beoririka Magro ity sonombavam-bahoaka ity ary nahita mpitandro filaminana feno nandrakotra ny faritry ny Magro sy ny 13 mai ary ny kianjana Ambojahitovo. Nilaza izy tamin'ity fanehoan-keviny ity fa tsy ampy ny mpitandro filaminana eto amintsika indrindra fa any amin'ny faritra Betroka fa tsy nasino resaka ireo mpitandro filaminana mivangongo eto andrenivohitra miaro ny sezan'ny fitondrana ankehitriny ary nasehony mihitsy fa tsy mampaninona azy zany ny antso fanomezan-tanana fanondrony ity sonombavam-bahoaka ity mba hisiany mpitandro filaminana any amin'ny distrika misy azy indrindra fa any Betroka. Tsara marihana fa araka ny fanolazaina teo dia manana mpitandro filaminana izy ireo any an-toerana fa be kolikoly sy be risoriso any ka sarotra ny ampandriana fahalemana any amin'ny distrikany Betroka. Lemana nesy vitan'olo sambrely izy io fa miara-pisalah amin'olona mifotony zany fehezana zany tsy misy vita mpitandro filaminana sambrely fa nefa ny mpitandro filaminana tokony ampena koa zany tsy mety hanaovana an'izay zavatra zay agny le problème sapany any efa tsy ampy ny mpitandro filaminana kanefa tokony hiara-iasa ho any mpitandro filaminana somony voafity zany izinao hoe ampianatra an'le citoyen zanao izy zavatra tokony vitany fiaino mafana hoe zavatra tokony vitany fandaminana na ara-poko na ara-pihavanana zany izinao tokony sauver hitarina any amin'ny fisarana na amin'ny gendarme zay tany misy olobe tsy mety zaza zay halatra balahazy ve dia ndesinao any amin'ny fitsarana na tsy amin'ny gendarme any laharatra koray ve mampikatra zany fa tokony zavatra vitany amin'ny fiarahamonina toerana zavatra tsarany zany raha mangalatra koray izy dia ampanaovana kobotry balahazo 300 mangalatra balahazo roa izy ratratra dia ampanaovana an'izay koa trokobotry na ampanaovana zavatra mahavetrapetra izy fa sy avy amin'ny gendarme na any amin'ny fitsarana dia iny ihany zany raha ndesinao fitsarana ka averina avy any izy izinao dia na ny fianakavian'olo zany izinao tentative hanao falifaty. Raha nanaraka ankaiky ny fanehoan-kevitry Nicolas Randrenasolo sonombavam-bahoaka voafidy tao Betroka dia hita taratra fa olona mpilelaka ny fitondrana any Rajoelina izy satria fantany mazava tsara fa tsy manan-korontana ireo avy amin'ny fanoherana fa ny mpitandro filaminana no manao sakantsakana manao zay sy ny korontana fa noho izy mpanohana amin'ny fitondrana manohana ny asa rehetra zay ataon'ny fitondrana sy ny fihetsika rehetra dia tsy maintsy manohana hatramin'ny farany. Arak'izany dia manohana ireo mpitandro filaminana atao fitaovana manao sakana sy manao zay fomba rehetra anakatsakanana ny hetsika ataony izy ireo avy amin'ny fanoherana. Arak'izany araka ny fanaratsika teo dia tsy sahity sonombavam-bahoaka ity manakihana ny fomba fiasa tsy mety ataon'ireo zandary, polisy, miaramila sy ny maro hafa satria no inona satria mpanohana fitondrana manohana hatramin'ny farany nefa araka ny fantaritra ny olazainy teo dia mijaly ny vahoaka amin'ny toerana misy azy ireo maharary noho ny tsy fandriam-pahalemana toy ny fanapahan-doha, fangalarana zaza varira, fanapahana ny lohan'ireo zaza varira, famonoan'olona, fangalarana dahalo, aditany sy ny maro hafa nefa ny safidy ny anohana amin'ny fitondrana izy noho ny tombotsoa zay raisiny. Fa mifanohitra amin'izay kosa ny avy amin'ny fanoherana dia manakihana ny fomba tsy mety sy ny fomba fiasa tsy mety ataon'ireo mpitandro filaminana indrindra fa ny zandary toy izany ihany koa ny olon-tsotra. Araka ny fanaratsika teo dia mahita olon-tsotra tezitra sy sorena manoloana ny fihetsika ireo zandary manaiky ataon'ny fitondram-panjakana fitaovana politika
anakorontana andembantsembana ny fahafahany vahoaka. Ety amin'ny farany ndao arahantsika ity fanehoan-kevitry ity solombavambahoaka anankiray ity izay nampitafatra mivantana tamin'ireo mpitandro filaminana fa indrindra fa tamin'ny colonel Tuju Rawil John izay tena mampieritreritra tokoa raha olona manana conscience normale satria araka ny fanolazain'ny colonel Tuju Rawil John ny antony mahatonga azy ireo manakana ny fivezivezen'ireo avy amin'ny fanohirana anatanteraka ny fanompoam-pivavahana sy fitsofandrano an'andreo matoa Marika Ravalomanana dia noho ny fanatanterahana ny baiko. Toy izao ny afatra ity solombavambahoaka ity. Fantatray fa manatanteraka baiko ianareo. Fa na dia izany mba eritrereo ty ihany ny baiko sao dia mba zavatra ara-dalàna no asaina hosakananareo. Mampalahelo ange ny mahita anareo miaritra taimbavan'olona sy ireo teny maro samihafa mandratra nefa ianareo tonga eto manatanteraka ny baiko. Araka izany ianareo tadidio fa olona avy amin'ny vahoaka ary zanaka vahoaka ka tokony mba hieritreritra tsara rehefa andray fanapahan-kevitra amin'ny asa izay sahaninareo. Azo filna re zavatra mba teneno an'zareo nareo koa voadona rehefa ty voadona zany taim-bava be dehibe zany marareny anio zana vahoaka ereo nareo e dikan'izay mba ampitao amin'zareo ihany le afatra hoe rehefa tonga ny fotoana mba alao mba tsy asiana deux poids deux mesures fa manjary lasa taim-bava n'le vahoaka any aminareo mpitandro filaminana nareo zana vahoaka nareo miaraka eto foantsika zay nataoko hoe any Anjoro be zao ny tena ilana ianareo nefa lasa voatery eto misy ihany ka zay fa tany ka inao tsy tamin'ny farany inao tsy teo fa ianona ny tany. Ary izay fanehoan-kevitra zay no mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy izay man'ny videontsika amin'ny manaraka indray.